Miroso amin'ny fanapariahana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fifandraisana ankehitriny ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra miaraka amin'ireo mpisehatra sy ireo mpiara-miombonantoka. Vita ny fifanaovantsony fiarahamiasa teo amin'ny Orange sy ny Uran Wireless ary ny ministera tompon'andraikitra ka pilona amin'ireo toerana lavitra sy tsy misy réseau amina tanàna vaovao misy 10 no atsangana hatramin'ny taona 2024. Tanjona hoy ny ministra ny anatsara ny toe-karena eny fotony sy kajy ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'izay fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay fanampanazavana. Fa ny toerana tsy misy réseau dia misy olana amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Toerana tsy misy réseau dia misy olana ihany koa amin'ny fampiasana nytony mobile money tony zany ny Orange Money ohatra sy ny sisa ka amin'ny fametrahantsika an'izao tambazotra vaovao zao dia afahantsika mampiasa an'izany fotodrafitrasa rehetra zany ary araky ny vinavinan'ny andriamatoa sy ny velona napetrany andriamatoa Andranjola dia ny ametrahany ahafahany malagasy zany misitraka nytony teknôlôjia vaovao tony manerana ny nosy amin'ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny resaka inclusion financière ary avy eo rehefa manana an'izay tsika dia ampidirina ihany koa zany ny resaka internet satria itony teknôlôjia tony koa dia afaka mampiasaina internet ahafahantsika zany mampiasa ny e-gouvernance na ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Mifampitohy amin'izay dia ampiasa teknôlôjia mpifandraisana avo lenta ihany koa ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ifezana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Androany dia natolotra ny ministeran'ny fampiroboroboana ny aitao arakanjo mirindra ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ireo fitaovana vaovao ampiasaina ireo. Bertrand Ranevimanana sy Ajarazafin'ny mpiasa. Caméra de surveillance saronjato sy arivo miparitaka isan-tanàna miaraka amin'ny Nataly Kiwalki izay azo avadika ao telefônina kanefa tsy miankina amin'ny tambajotra mpifandraisana mahazatra miaraka amina drone matakatra hatrany amin'ny 7 kilometatra manodidina. Izany no fitaovana vaovao hoentin'ny mpitandro ny filaminana ampanjakana ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Vokatry ny fiarahamiasa ny ministeran'ny postra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra sy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Zarisaka zany dia miditra indrindra fanatsarana trano ny fandriam-pahalemana eto amin'ny district. Fanatsarana trano ny resaka rehetrarehetra izay hitondrana ny atao hoe filaminana eto amin'ny vahoaka malagasy ary tsika ngezabe satria araka ny tena andriamatoa ministra tao izany 1200 caméra raha eto Antananarivo fotsiny be lehibe zany ahafahantsika mifety ankehitriny ny mety vorongatry ny asan'ny ratsy ary ahafahantsika mifehy ihany koa ny mety fitadiavan'ny sasany animbaziva ny filaminana eto amin'ity Antananarivo renivohitra zany renivohitry Madagasikara. Tafiditra anatin'ny fanambin'ny filohan'ny repoblika ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasa avo lenta tahaka itony. Izay ny nambaran'ny ministra ny postra sy ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Ametrahana ny réseau privé de l'État na tambazotra fifandraisan'ny fanjakana malagasy tsy nankina sehatra amin'ny fifandraisan-lavitra izay sécurisé. Fametrahana ihany koa ny data center fanjakana amin'ny souveraineté numérique de l'État dia ny fiarahana miasa amin'ny ministeran'ny défense nationale izany. Totosandroany moa fanolorana ireto fitaovana ireto izay tombana ny mpanara-baovao fa tokony ampiovoatra ny fifehezana ny fandriam-pahalemana eto amintsika manomboka izao.